Raha nanao ny tolom-bahoaka ary raha nanao ny tolon'ny malagasy dia tsy zao mihitsy noho ny fanarahana ry tompoko hoy Kristina Razanamasoa. Eny 5 taona lasa izay velom-panantenana tam'izany hoy Kristina Razanamasoa. Mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia entaniko kely ianareo mba hiabone ny chaîne ary anisy like ny video indrindraindrindra noho ny farany hametraka ny commentaire. Zay fa andeha ary hidirantsika ny resaka sy tafatafa izay nataony Kristina Razanamasoa ary ny hafatra zay nomeny. Raha nanao tolom-bahoaka ary raha nanao ny tolon'ny malagasy tamin'izany fotoana izany dia velom-panantenana izay ary efa ho 15 taona lasa izay hoy Kristina. Ankehitriny anefa dia tena latsaka anaty lavaka i Madagasikara ary latsaka ankaterina satria efa tena mahantra indrindra maneran-tany. Matsapa tena voafitaka izahay ankehitriny ary raha ny tena marina dia toy ny jamba tia hiala amin'ny maizina izahay tamin'ireny raha nanao ny tolona nidina teny Andalambe, raha ny fanambarana izay nataony Razanamasoa rehefa niteny teo anatrehany maro. Ankehitriny izahay lasa saina no sady mahatsapa hoe efa nisy fitaka kay tamin'ireny fotoana ireny satria ny zavatra natao rehetra tamin'ireny dia ampitiavana ary tena amin'ny herim-po izay mangetaheta fandrosoana. Ankehitriny dia talanjona no sady manontany-tena tamin'ireny hoe izahay angamba no vendrambendrana ka nandeha tampinoana ary nandeha tampitiavana nanatanteraka izany fidinana Andalambe izany hoy Kristina Razanamasoa. Nanao jery todika kely moa i Kristina Razanamasoa ny tantarany ka mipetraka ho tantary ary tsy ho adinoina izy satria efa mijanona ho tantara izay. Sa ilaina ampitsiahivina ve ny akarina teny Ambohitsirotra hoy Kristina. Tamin'ireny moa nilazana hoe hody aho Saodia fa izahay kosa no entiny saintery hoy Kristina ka nandeha ampinoana satria nangetaheta fandrosoana sy nangetaheta fahafahana. Ka nanjohy nankeny Ambohitsirotra kinanjo anefa hoy Kristina fandrika ny tao ary tena fandrika tanteraka ny tao. Kinanjo ihany koa pseudo fahafahana no hita sy noraisina. Hita sy tsapa moa i Kristina Razanamasoa raha nanao io fanambarana io dia tena tamin'ny foory ary amin'ny alahelo izay tena mahatsapa fa diso fanantenana tanteraka ka mangetaheta fiovana indray. Tsy mahagaga moa izy raha nilaza izay tamin'ny havany Amantsakeza satria haraka ny fomba fiteny malagasy anankiray manao hoe ny alahelo tsy ambarahavana ho ny kazakany tompony ihany ka matoa izy mitaraina sy milaza io dia tsy zakany ka zarazarainy amin'ny mpiarabelona sy ny sakezany izay mba mahatsapa ny fahoriany ary indrindraindrindra izy raha te moa dia mahatsapa ny fahoriany malagasy sy ny vahoaka malagasy. Tsy nijanona te moa ny resaka izay nataony Kristina Razanamasoa fa mbola nitohy ary mbola nanampy ny amin'ny fanambarana hafa indray. Hoy Kristina hoe tsapako sy heniko ireo fitalahona ary tsapako sy reko ireo fitarenana hoy Kristina. Ny fitarenana amin'ny fahasarotana ny fiainantsika, reko ny fitalahonareo hoy Kristina ary tena tsapako sady iainako ihany koa hoy Kristina Razanamasoa. Tsy hanavana tarenana izany hoy Kristina Razanamasoa na tarenan ireo tanora na tarenan ireo olon-dehibe ary ianareo rehetra izay vory manatrika eto hoy Kristina dia tsapako re tompoko no sady heniko hoy izy. Ary mbola nilaza ihany koa moa i Kristina hoe nametraka ny fatokisana diso tafahoatra izahay enina de eo aza izany fahadisom-panantenana izany dia tsy maintsy mijory izahay manoloana ny ity loza mitatao izay manjo any firenena ity. Ary nofaritany mazava no sady nambarany ny teboka lehibe fa hoe ao anatin'ny fitondranany ahy hoy Razanamasoa. Nefa noho ny fahasarotana izay miantsoaho izy dia tsy maintsy mijoro na de eo aza ny legitimité ary na de eo aza ny égalité dia noho ny fahasarotana izay miantso sy manery izy dia tsy maintsy mijoro aho hoy Kristina Razanamasoa. Inona moa ny hijoroko hoy izy? Ny hijoroko dia hampaneny lakilosy ary hanambara ny fahasahiranana ny amin'ny loza mitatao ho any tanindrazantsika ity. Ary na tiana na tsy tiana dia adidiko ihany koa ny miteny satria izaho dia tsy piray tsy kombakomba amin'olona manao tsy mety eto amin'ny firenena hoy Kristina Razanamasoa ary adidiko zany ho izy. Inona moa ny antony ilazako fa hoe adidiko izany ary inona no afahako milaza fa hoe adidiko izany?
voafidiko izany satria olom-boafidy aho ary olom-boafidy ny tenako raha ny fanambarana izay nataony Kristina Razanamahasoa. Mihaino ny feon'ny vahoaka izahay ary mpiheno vahoaka ihany koa ary vahoaka no nahatonga anay amin'izao toerana solombavam-bahoaka izao hoy Kristina raha nanamafy io teny izay nataony io. No ny vahoaka nametraka anay amin'ity toerana ity dia misolo vava izy reo izahay ary amin'izay ataoko rehetra dia tandremako mafy mba tsy hananantsiny amin'ny vahoaka ary oka tsy hotsiny ka hitondra vahoaka any amin'ny lalana tsy tokony ho izy hoy Kristina. Nohony zany dia tsy praitsy kombakomba amin'ny olona izay mitondra ny vahoaka any amin'ny lalana izay tsy tokony izorany. Nohony zany raha fintinina sy raha atao bangotokana ny zavatra izay notenenin'ny Kristina Razanamahasoa dia tsy raitsy kombakomba hitondra vahoaka any amin'ny lalana tsy tokony ho izy satria ny vahoaka no nametraka azy teo amin'ny toerana ary mihaino ny vahoaka izy indrindra matsapa ny marary ny vahoaka ihany koa. Manoloanany izany zavadrehetra izany ary manoloanany izay rehetra efa voalaza teo dia i Kristina Razanamahasoa niantso ny firenena izay mitovy fitiavan-tanindrazana aminy mba hitady zay hanasoa ny firenena indrindra hitady vahaolana amin'ny ity olana mianjady sy ny firenena izay latsaka ankaterina ity. Ary i Razanamahasoa Kristina moa dia nanontany ireo olona voromaro teo anatrehany rehefa niteny izy ka nanao hoe inona ary ny vahaolana ary namaly ihany koa moa i Kristina hoe aza miandry ny vavako iteny ianareo fa inona ny vahaolana ho izy. Rehefa nametraka io fanontaniana io moa i Razanamahasoa dia niorakoraka mafy be ny olona ary mbola niteny izy nanao hoe fantako ny ao an-tsainareo izy ary fantako ny ao am-ponareo fa kanefa kosa ity nitadidio ny ampotsy miloaka ho izy ankamantatra ary ny an-tsaina tsy mivoaka mijanona ho barengo. Ary no farimparanany Kristy Razanamahasoa moa ny teny zay nataony ary ny teny ampitoniana izy, ny teny ampahendrena ihany koa indrindra amin'ny fo malahelo feno fitiavan-tanindrazana sy ny fanantenana ho izy nanao hoe izao fangiry firina lalina izao dia mitaky ny ampitso maninona moa no hotakina hoy Kristina dia mitaky ny ampitso noho ny fiovana. Koa raha mitovy ary ny marary antsika hoy Kristina ary raha mitovy ary ny fitiavantsika ny tanindrazana, ny fitiavantsika ny firenentsika ity hoy Kristina dia tarito aho, tantano aho, ampio aho, tantano aho ary tena ampio aho handray fanapahan-kevitra mba hampanovana ny olom-pirenena hoy Kristina Razanamahasoa. Zay sy zay moa ny zavatra izay notenenin'ny Kristina Razanamahasoa nefa kosa dia mbola itomo ny fihaonana amin'ireo hery politika. Iny no azontsika naroso androany ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka atsika rehetra na vita ny haino ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izahay tsy ataonay lava ny resaka veloma daholo ianareo, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraky indray tsika miona ary amin'ny manaraky indray no magnano ny misimisy baibay daholo de mazotoa amin'izay zavatra rehetra atao.